Herinandro vaovao rahantsika amin'ny tompondray vao faisady ny tananao dia ndao me voninahitra an'Andriamanitra sika androany. Mena voninahitra ianao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fitariana ny amin'ny fitantanana. Misaotra ny amin'ny famindrapo lehibe arotsaka ao eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Fa matsiaro ny tenin'ny mpanao salamy tokoa izay ary matsiaro voalaza ny teninao manao hoe ny famindrapon'i Jehovah tsy nalany rehetratsika fa vaovao isa-maraina ny famindrapony. Ary izany no naseho anao taminay, ny tantana anay sy ny vimbina anay indray ianao ary mbola nitahiry anay tsirairay avy. Ndreto izay tonga eto amin'ity fotoana amin'ity maraina vaovao ity. Amin'izao herinandro vaovao izao indray Jesosy, miandrandra anao tanteraka izay ary miteny tahaka ny mpanao salama hoe atopoko eny amin'ny tendrombohitra ny masoko. Avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Androany izay raha tonga eto amin'ity toerana ity amin'izao maraina izao, ny masonay sy ny fifatoanay manontolo mihitsy atokanay afantoka ihany aminao Jesosy, satria ny ao anatin'ny fonay dia izao, ianao no Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ary ny teninao nefa milaza hoe tsisy zavatra tsy ho hain'Andriamanitra atao. Fa androany rehefa misokatra ny masonay, misokatra ny fonay sy ny ao anatinay, mifantoka tanteraka any aminao zahay, dia afaka ny ahita ny tananao mitsotra indray androany. Misaotra ny amin'ity herinandro vaovao ity, satria herinandro ahafahanay mifandray aminao indray Jesosy. Misaotra ny amin'ny sekoly mbola misokatra, ny teny mbola tsy tapaka alefanao. Misaotra Jesosy ny amin'ireo mpanomponao alefanao, ampitondrainao afatra mifandiby eto amin'ity asa fanompony ity. Misaotra ny amin'ny fanamarinanao koa ny teny, satria ireny teny ireny miasaka ny vadika vokatra teo amin'ny fiainana tsirairay avy. Ary isan'andro dia vavolombelon'ny fahavelomanao zahay rehetrareto. Misaotra Andriamanitra, makasitraka ny amin'ny fitiavanao. Androany indray mitenena aminay, ny fiteninao manambara hoe iza ny mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahan'Andriamanitra ihany. Androany mba te halala izay ao am-ponao izay Andriamanitra androany. Ny fanahanao efa ao anatinay, fanamasonao revele ao anatinay tsirairay avy indray androany izay ao am-pon'Andriamanitra, mba tia nomenanay tsirairay avy. Mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianao. Alleluia. Miarabantsika amin'ity maraina vaovao sekoly famahana olana ity. Misy zavatra iray mba nalasa saiko tonga teo dia izao. Nametram-panontaniana dia hozy aho hoe fa maninona kay Jesosy miteny foana ianao hoe fakatoavana. Isako ny tongotsika amin'ny fotoana dia miteny foana Jesosy hoe makatoava. Ninona kay ny tenenina hoe makatoava? Olona tsy mpakatoa. Dia mety tenitsika zahay efa miezaka mihitsy amin'ny fiainako hakatoa izay tenenin'Andriamanitra. Fa izao raisitsika eto izao ilay teny dia miteny Andriamanitra hoe makatoava. Fa rehefa any amin'ny pratika amin'ny fiainanao amin'izay ianao mahita azy hoe tena hatraiza ny degré ny fakatoavanao an'Andriamanitra. Mba sareo kely nareo isainan'izao. Mba jereo ane karana omeko ohatra ianao. Fa ny karana rehefa misy fotoana ka ohatra hoe amin'ny 12 mivavaka, tsy mahita karana mivoa zany ianao erana Antananarivo sa mahita ianao? Tsisy. Fa mikatona daholo ny tsena dia amin'ny 12 zareo en position mivavaka. Reny mpanompo sampy reny, rehefa omeny dadarabe ohatra na zay mpitaiza azy ihany hoe reto ny tsy azonao atao, dia tena arabaky teny tsy mandika an'io izy. Fa maninona kay kristianina rehefa miteny Andriamanitra hoe makatoava? Zaho anatin'izany tsy mety tonga amin'ilay dinga mifanekentsika hoe tena hakatoa tanteraka an'Andriamanitra. Io olana io mila vahana androany. Amen. Satria io olana io matoa Jesosy miteny hoe makatoava, dia rehefa ekentsika io dia tanteraka amin'izay rehetra dingana iandrasantsika an'Andriamanitra. Hozy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra Isaia toko voalohany ka ny 7:20. Dia hainao tsara, raha miaino sy makatoa ianareo dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Izany Andriamanitra mihitsy zany manome fampanantenana hoe ianao ane vao miaino anahy eto izao androany, dia io zavatra iandrasanao an'Andriamanitra efa hatramin'ny ela io dia androany ihany dia miva. Vao manapa-kevitra ianao androany akatoaviko izay rehetra teneninao Andriamanitra, dia androany ihany dia afaka ny hita ny tanan'Andriamanitra miasa ianao. Amen.
amen. Andaontsika hijery tenin'Andriamanitra re. Samuela voalohany 13:20. Samuela voalohany 13:20 ka ny 5. Zao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny Filistina 3 alina an-kalesy sy 9 an-tsoavaly ary vahoaka betsaka tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina dia nivory hiady tamin'ny Israely. Dia nandeha izy ka nitoby tany Mikmasy antsinanany Betavena. Ary no nihita ny lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy fa efa ory indrindra ny olona dia nihery tany Anjoy sy tany amin'ny Kritrala sy tany amin'ny Arambato sy tany amin'ny Fierena ary tany amin'ny lavaka famorindranno izy. Ary ny Hebreo sasany dia lasa nihita ny Jordana nakany amin'ny tany Gada sy Gileada. Fa Saoly mbola tany Gilgala ihany. Ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy nefa torakovitra be ihany. Ary ny andro fitony izy araka ny fotoana nataon'ny Samuel. Fa Samuel tsy mbola tonga tany Gilgala ary ny olona ny Ely nandao an'i Saoly. Ary hoy Saoly, entetoy amiko ny fanatitra hodorana sy ny fanatim-pihavanana, ka dia nanatitra ny fanatitra hodorana izy. Ary rehefa vita ny nanatera ny fanatitra hodorana indro tamin'ny Samuel, ary nivoaka hitsehana azy Saoly mba hiarahaba azy. Dia hoy Samuel, inona no nataonao? Ary hoy Saoly, raha hitako fa ny Ely nandao any olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao ary tafangona tany Mikmasy ny Filistina, dia hoy izao, idina amin'izao ny Filistina mely aty Gilgala nefa tsy mbola nanao fifonina tamin'i Jehovah aho, dia sa ihany aho ka nanatitra ny fanatitra hodorana. Ary hoy Samuela tamin'ny Saoly, nanao adaly ianao, tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra aho izay nandidiny ianao. Fa raha tsy izany ankehitriny, Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay. Amen. Zay no tenin'Andriamanitra ifampahirezantsika androany. Lohatenin'ity sekolyntsika androany ity dia hoe Safidy sy fanapahan-kevitra hiombona tanteraka amin'Andriamanitra. Amen. Fa maninona no atao hoe safidy le izy? Satria miankina amintsika ihany le izy. Miankina aminao le izy, miankina amiko le izy. Tsy miankina amin'Andriamanitra le izy fa miankina amin'ny fanapahan-kevitra raisiny tsirairay no ahafahan'Andriamanitra miditra miasa eo amin'ny fiainan'izany olona izany. Ny zavatra ray mba zareko amintsika dia izao, tadidio fa sekoly famahana olana androany dia problème andresantsika. Fa ny akamaroan'ny problème mahazo ny olona anankiray dia teraka vokatry ny fanapahan-kevitra diso ny raisiny. Mauvaise décision. Tsy haiko raha miombon-kevitra amin'izany ianao. Ny akabetsahan'ny problème mianjady amin'ny olona anankiray dia vokatry ny fanapahan-kevitra diso no raisiny. Ary tsisy afa amin'izay ny zavatra nitranga tamin'ny Saoly teto. Fanapahan-kevitra diso, fanapahan-kevitra tsy nahazahoana fakatoavana avy amin'Andriamanitra, fa teraka vokatry ny fampiretana noho ny problème nahazo azy. Ny tantara nitranga teto dia izao, hiady ny zanak'Israely. Ary rehefa hiady zareo dia ny zavatra hita avy hatrany dia izao, be no mivitsy. Voalaza tenin'Andriamanitra raha manomboka amin'ny 1:2 amin'ny 13:20 itsika dia izao ny ambarana. 3,000 ny isan'ny miaramila niaraka tamin'ny Saoly andeha hiady amin'ny Filistina. Ary zavatra nitranga nefa rehefa tena tonga teo sur terrain hiady zareo dia izao zavatra nitranga. Hoy izy tenin'Andriamanitra hoe 3 alina ny isan'ilay miaramila amin'ny Filistina. Zany hoe tena ny apahafolo ny isan'ny zanak'Israely hiady teo. 3,000 ry zareo fa 30,000 ny Filistina. Ary mbola ny 6,000 ozy izy mitaingina soavaly. Dia ao ambambany ao ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'Israely nefa tamin'izany fotoana izany ozy izy tsy mbola nisy mpanefy teo an-tanàna.
Zany hoe tsisy afa-tsy Saoly sy Jonatana ihany ozy izy tazona sabatra. Teo teraka amin'izay teo ny tena tahotra sy novotra atao amin'ny zareo. Dia ozy izy voalaza tenin'Andriamanitra ankoatran'le 36 000 soldats filistin dia nisy vahoaka betsaka ozy izy niaraka andry zareo tahaka ny fasika teny an-dranomasina. Nahitan'io ny zanak'Israely amin'izay dia inona no nitranga? Lasa nandositra tsy kelikely. Ny sasany ozy izy lasa nandeha nihitany Jordana, ny sasany nandeha tany anaty lavadrano, ny sasany tany anaty lavabato, ny tamin'izay tsy zohy fierena rehetra. Teo Saoly vao nahita hoe tena henjanyity problème ity fa inona ny tena fepetra tokony ho raisiny. Ny zavatra nitranga dia zao, any amin'ny farany amin'ity toko ity dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe 900 lahy sisa niaraka nijanona tamin'ny Saoly. Reo zany ny tsy afa-niala. Teo izy dia ozy izy voalaza tenin'Andriamanitra hoe nangovotra be ihany ny olona. Zany nisy fampiretana tena pression goavana be zany teo. Inona ny atao? Tsika ty raha hiady tsy manana fahefana hiady amin'le adversaire. Problème efa mandifitra. Ny fahavalo tsy kabarian'ny tena. Ny zavatra mitranga dia zao, solution tokana. Tsisy firenena hafa ho afaka ao antsony Saoly vonjeo zay. Fa tsy maintsy hitodika any amin'Andriamanitra izy. Tsy diso le solution ny raisiny, tsy diso le fanapahan-kevitra ny raisiny hoe tsy maintsy hitodika amin'Andriamanitra. Fa ny taridalana tsy nananana ary tsy hainy nakatoana azy tao anatin'ny fotoana io. Zao ny tao anatin'ny fony. Tsy maintsy hitodika amin'Andriamanitra androany satria tsisy nizaniza isarangotana eto. Tsy fantatro androany zao. Tonga eto ianao mety manana problème goavana ohatr'izany, pression goavana tena tsy hitanao intsony inona no raisiny. Tsisy any dadatona misy any raha anina ho antsony. Fa tsy maintsy hitodika any amin'i Jesosy ianao androany. Dia zao ny zavatra nitranga. Nanapa-kevitra Saoly. Andao raisitsika ny fepetra zao dia zao Saoly satria zao. Sady matahotra izy hoe reto vahoaka be anaraka azy reto hitora-bato azy. Natahotra koa nefa izy hoe ho avy amin'ny fahavalo dia andatsa hoe aiza izay Jehovah Andriamanitra reo hamonjy anareo. Dia ozy izy hoe rehetra ty mifanatitra, dao atao mifanatitra zao dia zao. Dia lasa izy. Nataony mifanatitra. Ny fepetra nefa napetraka Andriamanitra dia zao. Miandro 7 andro dia ho avy eo Samuel. Zan'Andriamanitra toetra. Ozy izy tenin'Andriamanitra hoe tapitra amin'ny 7 andro tsy tonga Samuel. Ohatr'izay mihitsy tsika senao le miandry. Miandry ianao, manantena tonga ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Dia eo ianao miandrandra hoe mafana be ny finoanao zao androany. Mirehatra be ianao, vita androany ty problème ty. Fokety ianao mirehatra be. Mandeha nefa tapitra ny zorony, tsisy nininona mitranga. Verina ianao rapitso, mbola tsisy nininona mitranga. Verhevitra amin'izay ianao hoe aiza ry toa tsy mihaino Andriamanitra, tsy mamaly Andriamanitra. Tsy marina ve le tenenin'Andriamanitra hoe ho avy izy. Ohatr'izay mihitsy no doto tao anatin'ny Saoly. Tapitra ny 7 andro tsy tonga le mpaminany, inona no atao? Ho avy ny fahavalo dia eto no raisina androany. Sa ozy izy Saoly. Satria dia rehefa tonga Samuel, vita le fanatitra ary izay mihitsy ny tena enjana amin'ilay izy. Vao vita le fanatitra mipotra le mpaminany. Azonao ve? Indraindray tsika efa tafalatsaka ao anatina solution fironinao hoe tena andao raha ty ny mesura raisina fa tsy hita intsony izay atao. Vita iny. Tsangana amin'izay Andriamanitra, eto ny anaovako azy. Zay ny ilanao faharetana eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ozy izy voalaza tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ozy izy tsy mahaela ny teny fikasana. Tahaka izay heverin'ny sasany ho fahaelana. Zany hoe Andriamanitra rehefa miteny, marina amin'ny fotoanany. Tsy tary zany Andriamanitra fa mandinika ny foko sy ny fonao izy. Amen. Jerenao tsara fa ny teny Andriamanitra indray mandeha tamin'ny Jeremia mpaminany. Tany ianao ozy izy dia hoe tsy zao faminaniana zao. Fa ny zanak'Israely dia andeha andevo ho any a Babilôna mandritra ny 70 taona. Lasa nandeha Jeremia ny tenen'le faminaniana. Tapitra ny 70 taona
20 taona 68e année nitsangana amin'izay Daniel toko 7 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa namaky ny boky ozy izy Daniel dia nahita ny faminaniana ny fahataperan'ny 70 taona ny fanandevozana ny zanak'Israely any Babilôna nanao kontinandro izy dia ozy izy hoe 20 taona zao fotoana tokony hietsehan'Andriamanitra zao. Dia jerentsika ny amin'ny bokin'ny Isaia dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Isaia tamin'ny fotoana ozy izy dia nitairy ny fanahin'i Jehovah Kirosy mpanjaka nampahafantarin'Andriamanitra fa tokony hody ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana. Daniel no nampatsiaro an'i Kirosy hoe nisy an'ity tenin'Andriamanitra faminaniana ity dia ianao ny voalaza ny faminaniana io fa ianao no apodiny zanak'Israely. Namoaka didy Kirosy asavy mody ny zanak'Israely 70 taona katroka nody ny zanak'Israely. Hoy zaho aminao Andriamanitra reto tsy mba tara amin'ny zavatra teneniny zany fa rehefa niteny izy tsy maintsy mitranga iny ary amin'ny fotoana itenenan'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka ny zavatra niteneniny. Fa ny problème Saoly tsy nahandry an'io fotoana io vita amin'ny fanatitra tonga le mpaminany inona ny nataony ozy izy Saoly sauvé ianao vao tonga ry mpaminany 7 andro ny fanarana nefa tara ianao tsy maintsy nyraisiko ny andraikitra dia nataoko ny fanatitra satria ny Filistina efa reo dia efa ozy aho hoe za ty mbola tsy vita fihavanana amin'ny Jehovah nefa ianao mbola tsy tonga ho avy ny fahavalo amely. Inona ny tena olana ay ny problème ny Saoly olona ratsy fihavanana tamin'Andriamanitra olona tsy manana communion amin'Andriamanitra dia nefa sahandeha hiady. Androany te hiteny amintsika androany aza sa mandehandeha irery zany ianao tsisy fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Aza sa mandeha hivoaka hiatrika problème ninninona nefa tsy tsapanao anatinao hoe tsara fihavanana amin'Andriamanitra zany. Fa raha vao zay no mitranga dia fantatrao ny tohiny ny zavatra nahazo an'i Saoly teto. Teo izy vao nahatsapa aikay le tsapa le fahatsapana tao anatiny mitaitaina be miatrika le fahavalo tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tsika ve tsy mahatsiaro zao misy fotoana ianao indraindray rehefa mandalo problème milatsaka le problème ina mitranga palpitation midobodoboka be fonao matahotra ianao inona ny hitranga. Raha vao renao hoe mbola tsy tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia tsapanao le izy tena tsy mitsahatra ianao. Fa amin'ny fotoana nefa misy fotoana tsapanao hoe tonga le problème renao tsara mihitsy ao ny communion amin'Andriamanitra ianao tsy taitra ianao miatrika ninninina. Amen. Ary zay mahatonga le izy amin'izay hoe amin'ny fotoana sahy mijoro isan'andro ataovy tsara ny fifandraisanao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Fa rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra tsy ho diso amin'ny fanapahan-kevitra ianao voalohany. Faharoa tsy ho taitra ianao miatrika izay zavatra rehetra mety hatrehana ninninona na sarotra sy ny fahasarotana rehetra. Io ny fototry ny problème ny Saoly ary io fototry io problème iny nahararaka azy hatramin'ny farany satria maninona tsy nety tafarina mihitsy izy satria olona tsy nanana tena fiombonana tsara tamin'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra ka miinsiste amintsika foana eto makatoavy ataovy tsara ny communion amin'Andriamanitra mba tsy ho diso ny programme an'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Zavatra nitranga dia zao aikay Andriamanitra efa nanomana zavatra koavana be ho an'ny Saoly fa tsy faharetana ny andro kely ny tanan'Andriamanitra iasa dia fotsitra le promotion rehetrarehetra. Hozy izy le mpaminany tonga avy any finona ny nataonao tao nanao adaladala ianao dia hozy izy sa mihitsy aho hozy izy azonao ve le fiteniny sa hozy izy nanao mifanatitra satria tary ianao. Dia hozy izy mifamaly Samuel mba fantatrao ve androany mihitsy Andriamanitra ny saika nandratra ny fanjakanao iorina ho mandrak'izay. Hitanareo le problème ohatr'izay mihitsy le teneniko atsika hoe ndraindray ianao mirehatra be tonga te hivahy problème tsy valy izy
amin'ny fotoana amin'izay ianao mankatsitsika varivariana tsy tonga mamonjy sekoly mamonjy fotoana any ianao iny nefa le fotoana saika malian'Andriamanitra anao zay ny tena olana ary zay mahatonga an'Andriamanitra tena hoe miinsiste amintsika hoe isan'andro ataovy tsara fifandraisanao ny fiombonanao amin'Andriamanitra ndray andro ao bokin'ny Estera dia izao ny zavatra nitranga rehefa tonga tao anatina problème be amin'izay ny zanak'Israely tamin'izany fotoana le hoe namoaka didy tamin'izany ny mpanjaka dia hoe hoaringana daholo ny jiosy rehetra dia tamin'io fotoana io dia avy Mordekay ozy izy Mordekay tamin'ny Estera Estera tsy maintsy mitsangana ianao zao miady ho an'ny zanak'Israely fa raha tsy hitsangana ianao hijoro ao amin'ny mpanjaka hiady ho an'ny zanak'Israely anangana olona hafa Andriamanitra hiady ho anay fa ianao rery no ringana dia ozy izy voalaza Mordekay izy amony mahalala raha ity fotoana ity ty androandroany ity ny fotoana nandratan'Andriamanitra anao ho amin'ny fendrianana tanteraka hanomezan'Andriamanitra anao ny tena toeram-boninahitra ho mpanjaka dia ozy izy Estera tsy maninona fa aloha hiady raha maty dia maty tsy fantatrao ny fotoana sy ny ora iesan'Andriamanitra ary zay mahatonga amin'ny teny androany izy amory reto zao mahalala raha ity fotoana androany ity ny fotoana nandrasanao hatramin'ny ela misy tsy resy lahatra satria ianao efa niandry an'Andriamanitra efa hatramin'ny ela dia misy vavaka nataonao misy zavatra efa tena nitolomanao andro aman'alina dia ozy izy tenin'Andriamanitra ozy izy Mordekay ianao nga mahalala raha androany le vahaolanao anao androany ianao mivoaka eto zao dia mandray telefona dia iny le valiny nandrasanao hatramin'ny ela zay mahatonga le hoe aza velovery zany ny fifatohanao raha mbola misy fotoana na rendez-vous amin'Andriamanitra aza amin'ny raha te zany amen satria ny fotoana tsy fantatrao ary zay mihitsy nefa ny andrasan'Andriamanitra hoe le fijorontsika iny le ianao mijoro amin'ny fotoana iny mihitsy amin'ny fotoana efa raraka ny olona rehetra ianao rery mijoro amen ny olona rehetra efa very hevitra fa ianao rery mbola samy mijoro fanontaniana fa ahoana kainy nahavitandry Paoly ndray andro Paoly dia inona zavatra nitranga tao anatin'ny sambo vaky ny sambo efa tsy hitantsony izay hevitra naondrana daholo ny entana rehetra tao anaty sambo ary io daholo fa mifatitsika nahazo teny tamin'Andriamanitra amin'izay Paoly ny alina iny tsisy ho very ireo olona miaraka aminao ireo fa ho azonao daholo tsangana amin'izay Paoly teo anoloan'ny olona 300 ny olona rehetra efa samy very hevitra hoe ho fatitsika fa Paoly rery ny navita ny joro tsisy matinareo na ndray ara satria tsangana teo anilako ny tompo tamin'ny alina dia ny teny fa tsisy ray izay ho faty eto vitany Paoly nampahery olona 300 tonga dia ny olona rehetra efa samy very hevitra izy rery ny samy joro zany ny tantaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen niza olona efa very hevitra sy very fanantenana fa ianao mbola mijoro satria manana toky ianao ao anatinao fa ny Andriamanitra tsy mandao anao amen talohany io nataony Davida koa le izy nandeha zanak'Israely ozy izy rehefa tratrany ady dia efa lasa kopabo daholo hatramin'ny vady aman-janak'izy rehetrarehetra dia lasa nitomany daholo ny olona rehetrarehetra efa mitady hitorabato any Davida hoe raha tsy nentinao ny ady tany zao zay tsy lasa babo ny vady aman-janakay tsangany Davida lasa izy nivavaka niaona tamin'i Jehovah izy dia ozy izy hoe loharany teo anatrehan'i Jehovah ny fony voaka avy tao amin'izay izy nampahery le miaramila rehetrarehetra vita ny joro nampahery an'ireo zany ny tena olona manana fiombonana tsara amin'Andriamanitra amen satria iny olona iny efa vita fihevanana tafahoana tamin'Andriamanitra talohany ny atrehany ninninina tsangany Davida iza niaraka amiko dao fa efa nanome toky Jehovah fa ho azo reo babo reo nanaraka daholo ihany nefa raha satria maninona manana teny raisiny avy amin'Andriamanitra izy dia iny netiny nandeha nijoro
nampaherin'ny hafa dia nampandresy azy tao anatin'ny adina treny. Zany ny tian'Andriamanitra ho tonga ao amiko sy ao aminao, mba hahatonga antsika tena olona tena afaka ho ampiasain'Andriamanitra ho tanteraka tokoa amin'ny programa ilan'Andriamanitra atsika. Zao ny tadideo. Hoy voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia. Isaia 7:7, ny 9:20. Zao voalazan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izay ane ianao mba niaino ny didiko, dia ho tonga tahaka ny ono ny fihedananao, ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany te ilaza amintsika hoe raha vao ianao ne tafajoro ka miaino tsara anahy, tsy ohatr'izao ianao. Indraindray ny reto ohatran'ny mampanenina le izy. Ohatran'ny mampanenina le izy rehefa mandre le tenin'Andriamanitra hoe kay Andriamanitra ka efa nanomana programa tsara lavitra ho ahy, fa zany tsy tafajoro tamin'ile sitrapony dia very le promotion. Zay no nahavoan'ny Saoly. Le programa an'Andriamanitra tsara be, fa izy tsy tafajoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Angana be Andriamanitra dia ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra, efa nitady lehilahy ho azy Andriamanitra araka ny fony isolo anao. Inona ny problème? Efa tratran'io problème io Saoly teo, dia mbola namerina le même erreur ihany ray vadika ny 15 amin'io Samuel voalohany io. Naveriny ihany le problème natsehany teo, naveriny le fahadisoana teo. Inona ny zavatra nitranga? Ao amin'ny 15 izy dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao. Ny teny ray Jehovah hoe dana mandeha Saoly ary nganony Amalekita, satria ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tadidiko ny nataon'ireo Amalekita ireo tamin'ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Dia zao nambaran'Andriamanitra tamin'izay hoe niadin'i Jehovah amin'ny Amalekita tsy hifarana mandrakizay, fa ndana ianao zao no irahako, dia ary ngano ireo Amalekita ireo. Laza Saoly nandeha niady tamin'ny Amalekita dia resiny soamantsara. Azony babo le mpanjaka tao hoe Iagaga, dia rehefa azony babo dia tsy nivonoana. Dia rehefa avy eo indray nalainy ny biby fiompy, dia nalainy izay matavitavy izay tsara rehetra, tsy nivonoana fa nampirimina. Hitanareo le tsy tanteraka amin'ny fankatoavana. Tokandray ny mpaminany dia niteny taminy, inona ny nataonao? Dia ozy izy hoe efa naringako daholo ozy izy ny Amalekita afa-tsy Agaga. Dia inona zany feon'ny omby barareko zany ozy izy Samuel. Dia ozy izy voalazany nalain'ny olona le matavitavy rehetra dia nampiriminy andao atao fanatitra ho an'i Jehovah. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy ny sabora noho ny lasy ny fanatitra ozy izy tsy mba-kasitrahan'i Jehovah noho ny fo tena manaiky azy. Zany amin'Andriamanitra tsisy dikany le fanatitra, ataonao inona mo fanatitra, nefa ny fonao tsy tanteraka amin'ny fankatoavana sy ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Aleon'Andriamanitra mijery anao olona toritory fo tonga eto, toy izay olona ho tahina be. Alleloia. Aleon'Andriamanitra mijery anao mivoaka eto tsisy nininona fa ny fonao tena anazy tanteraka, toy izay nefa omena ny zavatra rehetra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ataon'ny olona inona moa na omena n'izao tontolo izao nefa very miaina, tsisy dikany. Materiel tsisy olana amin'Andriamanitra, fa ny fotsika no ilain'Andriamanitra. Ny fanekentsika sy ny fankatoavantsika n'Andriamanitra, io ny tena andrasan'Andriamanitra isan'andro. Ary zay ny tsy nahatanteraka ny Saoly. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe le tao amin'ny bokin'ny Isaia teo, dia ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha miaino sy makatoa, inana ny vokatsoa amin'ny tany. Ary le 48:18 dia ozy izy toy izay ene ianao niaino ny didiko, efa tonga tahaka ny ono ny fihedananao. Zany hoe raha miaino an'izany tsika ohatrany misy fotoana zany resan'Andriamanitra, dia ao anelanelany ao misy perte de temps, misy fotoana very hoe raha niaino ianao dia efa tsy ohatr'izao tsony ianao. Raha niaino ianao dia efa tsy ohatr'izao tsony. Misy fotoana very tao anelanelany tao. Inona le fotoana very?
ny fotoana tsy nafahantsika ny fandray tsara tamin'Andriamanitra nakatoy izay ny tenenina. Dia misy zavatra ray mba zaraiko aminareo ty. Nisy fanontaniana mipetraka tato an-dohako nandritra ny fotoana ela. Dia nanontany an'Andriamanitra hoe fa inona ny hevitra izany? Haintsika tsara ny tantaran'i Abrahama. Voalaza tenin'Andriamanitra hoe 570 taona i Abrahama, fony Andriamanitra ny antso azy hiala tany amin'ny taniny ho any amin'ny tany Kanana. 770 taona. Zay Andriamanitra miverina ny teny hoe raha mierina ny taona toy izao ananjanaka Sara. Tena ny zavatra mipetraka tao anatin'ny saiko dia ozy hoe fa maninona Andriamanitra ny navelanao ny andro 520 taona be izao i Abrahama. Dia raha ny zava-misy izany ve dia zasy ianao reto izao dia iandro 4 taona vao tonga ny zavatra andrasantsika. Dia tamin'izany moa fampaheresana mba nyraisina dia zao any any Abrahama 520 taona fa ny anao mety 520 minitra. Satria tsy mbola mivaly tato anatiko ilay fanontaniana. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia zao nandeha ny kajikajy. Teo any nahita kaifa io fotoana 520 taona io aventuran'i Abrahama io. Azonao ve? Androany te hiteny. Teneniny eo akaikinao dia hitrikitra io. Atsahary ny aventure spirituelle. Azonao ve? Ataovy ny kajy dia mijery eve ianao baiboly. 920 taona ho ny Abrahama niteraka ny Ismael. Ao amin'ny Genesis toko 9 ny andininy 9 misy an'izany. Dia ny talohan'io ary inona nitranga? Vao mivoaka Abrahama avy tany amin'ny taniny. Dia ozy izy Abrahama mantsy any Lota hoe dao ilaray araka amiko. Zaho tahiny Jehova. Tsy nahazahoany fankatoavana tamin'Andriamanitra ny tondrany any Lota. Dia netiny Lota hoe ndao hiaraka amiko. Dia jerenareo fa 10 taona i Abrahama nirégler problème ny Lota fotsiny. 770 taona, 570 taona izy niala tany amin'ny taniny. Herintaona izy ny tenenin'Andriamanitra ndana teteza daholo le tany dia hatrany amin'izay hita amin'ny masonao. Dia nitetely le tany izy nandritra ny herintaona. Inona amin'izay ny zavatra nitranga? 920 taona izy. 520 taona izy nisaraka tamin'ny Lota. Dia jereo amin'izay inona daholo nitranga tao anatin'ny 10 taona. Miady ny piasan'i Abrahama sy piasan'ny Lota aloha. Dia mirégler problème an'ireo. Dia nisaraka izy roa lahy hoe ndao hisaraka dia tany ianao mankary dia izaho mankaty saraka. Rehefa avy eo Lota tonga tany any Sodoma sy Gomora dia inona nitranga? Ravan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora. Lasa indray aloha i Abrahama mifantahatra amin'Andriamanitra. Asa ravana raha fa Lota anie mbola ao e. Dia mbola niady varotra tamin'Andriamanitra. Vita iny. Lasa indray Lota le tratra babo tany. Lasa indray Abrahama nanavitra anazy. 10 taona. Lany réglena problème ny Lota. Nefa 10 taona tokony efa navitana zavatra. Lasy Lota. Niditra indray Ismael. Telo be 10 taona indray ny réglena problème ny Ismael sy Agar. Dia ataovy ny kajy fa 20 taona. Dia hitanareo amin'izay. Kay Andriamanitra kay tsy te ampiandry any Abrahama. Fa raha ny fotoana dia zao. Nanao kajikajy fa ataoko farafatarana. 20 taona i Abrahama nefa tonga Isaka. Fa naninona? Laniny Abrahama nanao aventure fotsiny niaraka tamin'Andriamanitra. Dia niandry Andriamanitra. Dia maninona any amin'ny 770 taona ny Andriamanitra vao tonga amin'izay ny teny hoe raha mierina ny taona toy izao hiteraka Sara. Androany te-teny amintsika. Andriamanitra tsy mampiandry antsika izany. Amen. Fa itsika mivariana milalao miaraka amin'Andriamanitra, milalao fotoana, milalao ny hoavintsika ara-panahy, milalao miaraka amin'Andriamanitra. Indraindray ny reto inona le lalao mety tseritseretinao. Tonga ho fanatrehan'Andriamanitra ianao sao tonga eto izao mety resy tory ianao, so fa tsisy natory.
azonao mandanytany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Fotoana tokony ifatoanao amin'Andriamanitra lasa matory ianao tonga ho fanatrehan'Andriamanitra. Fotoana tokony ifatoanao amin'Andriamanitra ny fifatoanao tsy eto fa any amin'ny loka any an-trano. Lasa zavatra hafa ny ivelany no miazona ny fifatoanao fa tsy mifantoka amin'ilay Andriamanitra tonga eto androany. Nefa ozy izy voalaza Mordekay teo, izy moa malala raha ity ny fotoana anadratan'Andriamanitra anao. Ka izy malala fa androany ilay fotoana anandrasanao e. Raha tena omenao an'Andriamanitra zato isan-jato ny fifatoanao. Fa io problème, io aventure spirituelle io, problème ny kristianina. Mandandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Fotoana tokony ivavahana, laninao amin'ny zavatra hafa. Fotoana tokony ifandraisana amin'Andriamanitra, laninao amin'ny zavatra tsisy dikany, dia lanin'ny fotoana. Ka normal raha nandany amin'ny 20 taona mahery Abraham, zay vao afaka nahita ny tanan'Andriamanitra ny asa teo aminy. Soa Andriamanitra fa be famindrapo, dia maharitra izy niandry any Abraham. Satria fantatr'Andriamanitra tsy maintsy entiny hoe faiko le teny fikasana. Zay mahatonga hisarika antsika hoe ninninona naroviana fotoana. Ndao reto tsy lalao fiarahana amin'Andriamanitra zany. Zay mahatonga hiteny teny am-boalohany hozy hoe fa maninona kay reny karano reny mahavita hoe voamena ny topy amin'ny 12 vavaka dia mity daholo ny tsena. Satria izy nametraka rigueur tamin'ny fiarahana amin'ny Andriamanitra. Zasy ianao koa tokony hanana an'izany. Zasy ianao tokony tsy hamela zany izy fotoana ho lalina nina sy ho laloviny zany eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Zao fotoana zao ane reto fotoana tsy tokony hahavariana itsika intsony. Fotoana tsy tokony lalovantsika intsony fa tena matsiary misy tononkirana pira ray zay dia hozy izy hoe mbola lavitra hozy izy ny lalana nefa kely ny fotoana. Azonao hoe zany? Mbola lavitra ny lalana nefa ny fotoana kely dia kely. Dia le fotoana kely nefa mbola andrombinana, mbola lanina indray amin'ny zavatra tsy misy dikany. Zany mahatonga antsika hoe tena mahatonga an'Andriamanitra manery antsika. Zany mahatonga an'Andriamanitra tena hoe miprese antsika mihitsy hoe tena ataovy tanteraka le fanarahanareo, ataovy tanteraka le fakatoavanareo, ataovy tanteraka le fiarahanareo amiko. Mba hahatonga antsika tsy ho diso izay le anjara voatendry miandry antsika izay. Saoly tsy nandry ny tanan'Andriamanitra rehefa tena niteren'ny zava-misy izy. Ary io no tiako hisarihana antsika hoe ninninona reto pression, ninninona zavatra hitanao hoe tena manery anao ny zava-misy rehetrarehetra. Aza atao mampihena ny fifandraisanao amin'Andriamanitra zany. Aza atao mahavery ny fifandraisanao amin'Andriamanitra zany io. Fa hoeto isan'andro ny fifatoanao, hoeto isan'andro ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ho tena tonga amin'ny tena fahatanterahana. Mba ahafahantsika mahita an'Andriamanitra tena hoe tena miasa dia maneho ny fahatsarany, maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Jereo tsara le zavatra nitranga teo dia hozy aho hoe ny zavatra nitrangany rehefa avy eo mbola namerina fahadisoana ihany Samuel. Le fahadisoana navela, non, tsy Samuel fa Saoly. Le eo amin'ny toko 5:10 dia zao nambara ny tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra niandry an'i Saoly mba ho tonga saina, dia mbola nisy famindrapo ny andrasan'Andriamanitra azy. Zany hoe nomen'Andriamanitra deuxième chance izy. Hoe ndanare, tia indray misy ady anankiray misy mission hampanaoviko anao. Dia amin'ity mission ty andrasako ianao tsy ho raraka intsony. Inona zavatra nitranga? Tsy arabaky teny le fankatoavany Saoly tamin'io fotoana io. Nakatoy ihany izy fa tamin'ny ampahany, naringany ihany. Fa jerenareo anefa io tsy fankatoavany Saoly io e. Dia mifandray le tantarany tantaraiko teo. Mifandray le resaka Estera teo. Satria inona zavatra nitranga? Tsy mivonony Saoly agaga. Dia rehefa tsy nivonony Saoly agaga, dia jereo any amin'ny tantarandry Estera. Fa le anankiray, iza moa ny anaran'le namana? Yamana fa tsy namana. Yamana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa taranaki
iagaga. Azonareo le izy raha tamin'io zany Saoly, Andriamanitra zany efa manana programa eto tonga de aza sina miangana tsony reo malekitra reo fa eto ny tena andrikanako an'ireo ozy izy Andriamanitra satria niadiko amin'ireo tsy farana mandrakizay. De inona ny zavatra nitranga? Tsy naringany Saoly zato isan-jato le taranaky ny Amalekita. De tonga ry amin'ny tantarany Estera mitsangana le taranaky agaga namaly faty. De inona ny zavatra nitranga? Tonga de mitsanga ny Amana ary ngano daholo ny jiosy rehetra valin'le tamin'le ndre mandeha ry. De hitanao ny zavatra tsy aringanao androany amingana anao rapitso. Ary raha tsy anao ny aringa de ny any ariana ny ray tsy amenina ao atsika zany. Fa raha fakatoavana tanteraka le izy de teo i Saoly nandringana de vita treo ny tantaran'ny Amalekita. Fa mbola 400 taona ry eo ariana ry indray. Inona ny zavatra mitranga? Nivoaka indray le dossier. Zay le problème. Azonareo le izy misy problème tokony réglenao androany tsy hivoaka tsony dossier io any ariana any. Ka ninona dossier mbola tsy mety réglé any réglé androany. Amen. De tsy maintsy nitsangana ndray tany amin'ny andron'ny Estera namaly hoe tena tsy maintsy androany ty ny réglena. Inona nitranga tamin'ny andron'ny Estera? Nalaina amin'izay le Amana sy ny taranany naantona ringana teo le izy le taranaky ny Amalekita. Ka zay endrasana rapitso ny décision tokony ho raisina androany. Amen. Ninona fanapahan-kevitra tokony hijoroana androany? Andao ho raisitsika senao androany ny fanapahan-kevitra. De mifarana androany zay rehetra tokony ho réglena androany. Zay mahatonga hiteny hoe tena zay mihitsy Andriamanitra. Diso ty zavatra ty fa teneniko anareo. Matetika misy resaka zao de hoe rehefa mankataka amin'Andriamanitra hono ianao de na eny na tsy na andraso kely. Tsy misy andraso kely zany ao amin'Andriamanitra. Fa na eny na tsy, Andriamanitra tsy mampiandry zany. Amen. Tsy mampiandry zany Andriamanitra fa zay réglena tokony androany de androany any de vita. Ka androany ninona tokony réglena androany réglentsika zany. Androany zao tena zay mihitsy hoe aza mieritreritra hoe tena hivaty problème ty androany. Fa androany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aloha réglena tsara. Satria zay nahazo an'i Saoly, ay olona tena mbola tsy tsara fehevanana tamin'Andriamanitra. Inona amin'izay ny zavatra nitranga? Nicorrigeny Davida daholo le erreuran'ny Saoly rehetrarehetra tao aoriana. De tonga Davida de inona? Nanao erreur tamin'Andriamanitra izy fa hitany hoe eto de hiverina aingana hibebaka. Saoly tsy nahy mibebaka, zay no nahavoa azy. De tonga de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe lavo kokoa ianao tsy ho mpanjakan'ny Israely. De nilavin'Andriamanitra tanteraka izy. Zasy ianao tsy olona lavin'Andriamanitra zany. Fa mitokava saina ara-potoana de miverena malaky rehefa hitanao hoe ty tsy nety. Aitsy izay diso. Amen. Zay no andrasan'Andriamanitra ary zay mihitsy ny tena problème n'Andriamanitra tamin'ny Saoly satria fony Saoly fotsy vonona tena akatohan'Andriamanitra. Fotsy vonona tena anaiky zay rehetra tenenin'Andriamanitra. Fa Davida nefa vao tenenin'Andriamanitra tonga de misalut. Manaiky aho tompo. Manaiky aho. Satria naninona? Tany amin'ny ferahany tamin'Andriamanitra de tany nanana ny expérience ty Andriamanitra ty. Andriamanitra tsy mahazaka zany raha vao miverina ianao ka mibebaka malaky. Zavatra ray faharoa de zao. Ny zavatra nremarikaiko tamin'ny Saoly. Ozy izy tenin'Andriamanitra vao manomboka le tenin'Andriamanitra amin'ny 70 teo. 30 taona Saoly raha vao nanjaka ary nanjaka 2 taona tamin'ny Israely izy. Zany hoe tsy naharitra. 30 taona izy de 32 ans izy niala. Tsy naharitra. De jerenareo nefa neran'ny Davida tamin'Andriamanitra maninona? 70 taona izy niady tamin'ny Goliath. 30 taona izy tonga mpanjakan'ny Israely. Zany hoe nisy fotoana lavalava teo. Fa io fotoana io fotoana nanefenany sy nanamboaran'Andriamanitra azy. Io fotoana io ny tena nananany zany hoe expérience miaraka amin'Andriamanitra zany. De afaka nampiasain'Andriamanitra izy. Zay amin'izay no natonga an'Andriamanitra nitodika de tonga de nametraka hoe tena mandrakizay fanjakany Davida. De vao tany am-boalohany Andriamanitra de efa niteny hoe hisy solofo mitsimoka amin'ny taranaky Jese.
dia tonga dia mandrakizay mandraka androany velona mandrakizay le Andriamanitsika. Amen. Satria naninona mitohy hatrany amin'i Jesosy ny tantara dia mitohy hatraty amiko sy aminao. Sasy ianao zany zao ny olona andrasan'Andriamanitra androany. Amen. Sasy ianao zany zao ny olona atenain'Andriamanitra, olona tahaka an'izay nahitany an'i Davida koa. Dia ozy izy Andriamanitra nahita olona araka ny foko ahy, ianao zany. Amen. Sasy ianao le olona araka ny fon'Andriamanitra ka le nandrasany hatramin'ny ela. Tsy anaovan'Andriamanitra démonstration amin'izao tontolo izao akory, fa anehoany kosa ny fitiavany. Anehoany fa izy tsy mandaona, tsy namahafoy atsika zany fa izy tia atsika. Ary tian'Andriamanitra ho porofona mihitsy amin'ny alalan'ny fisiko sy ny fisinao. Fa tena Andriamanitra tsy miovy zany amin'ny fiasany. Ary tsy miovy zany amin'izay zavatra rehetra tiany ho atao. Fa izay mihitsy ny ataon'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy izy tsy mba olona ka andaingy. Fa izay niteneniny tsy maintsy ho ataony. Misy zavatra mety efa nitenenin'Andriamanitra taminao. Androany te hiteny aminao hoe mahareta ry havana. Amen. Manana faharetana fa tsy maintsy hitrango io zavatra nitenenin'Andriamanitra io. Ary ny fotoana iandrasana an'izay, zasy ianao no iankinany. Zasy ianao no iankinany satria Andriamanitra ozy tsy mahataraiky izay niteneniny. Fa rehefa niteneniny tsy maintsy ho ataony. Amen. Tsy maintsy ho ataony ny zavatra rehetra izay efa nambarany tamiko sy nambarany taminao. Ary izay le teneniko teo hoe Andriamanitra tsy tara zany amin'ny fotoana. Fa rehefa niteny izy tsy maintsy ho ataony io. Hitanao le faminaniana azon'ny Jeremia dia avy eo any amin'ny Daniel mitranga. Zao fotsiny. Ninona zavatra nitenenin'Andriamanitra taminao? Tehirizo, tadidio. Fa ny fotoana tsy maintsy ho ataon'Andriamanitra io. Tsy maintsy ho ataon'Andriamanitra io. Fa miorena foana isan'andro, mifikira tsara, manana faharetana. Fa tsy maintsy ho ataon'Andriamanitra io zavatra niteneniny io. Dinio Baiboly io fa zao, izay olona nitenenan'Andriamanitra zavatra rehetra ao, tanteraka daholo. Hitanao? Izay nataoko teo hoe Andriamanitra miteny faminaniana any amin'ny Isaia. Any amin'ny Isaia hoe tenena dia soraty ny anaran'ny Kirosy. Fa io ny amoaka ny zanak'Israely. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe amin'ny Kirosy mpanompoko. Fa inona ny zavatra nitranga? Any amin'ny andron'ny Daniel dia nepita any amin'ny Ezra sy ry Nehemia, any le izy tanteraka. Dia nitsanga ny Kirosy nanatanteraka le tenin'Andriamanitra. Olona mbola tsy fantatra ary le izy fa mbola any amin'ny 400 taona any aoriana any no nitranga le nitenenin'Andriamanitra. Dia androany ozy aho aminao hoe rehefa marina amin'izay nitenenin'ny Andriamanitra tsy mamitaka antsika zany. Amen. Fa izay niteneniny tsy maintsy ho ataony eo amin'ny fiainantsika. Andaontsika sianao amin'ity fotoana ity vavaka ary. Andao anatona an' Jesosy amin'ity ora sy fotoan'androany ity dia andaontsika tena hanome ny fifatohantsika tanteraka amin'Andriamanitra. Misy vavaka mba tiako iarahantsika manao dia izao hoe ilazantsika amin'Andriamanitra hoe tena isan'andro mety mandalo problème androany. Fa androany za Andriamanitra tsy te ho diso ny programanao. Amen. Za tsy te hiala ao amin'ny sitraponao zany. Ary za mbola hanapaharetana hiandry anao foana. Ary za koa tsy ho tara amin'ny fanapahan-kevitra akato anao. Tsakany amin'ny toerana misy anao dia atao ataontsika izay vavaka izay. Isaorana ianao Andriamanitra ny amin'ny teninao. Androany izay misy fanapahan-kevitra alohan'ny elana eto amin'ity toerana ity androany. Misy fanapahan-kevitra raisinay androany. Mba tsy ho diso ny programanao izay Andriamanitra. Mba hahatonga anay tena hijoro, tsy hiala na roviana amin'ny sitraponao. Mba hahatonga anay hanapaharetana koa hiandry. Satria ny voalazan'ny teninao ny faharetana dia vokatry ny fanahy. Ary androany izay mba ho foazina sy loharana ao anatinay izany faharetana izany eo ampiandrasana anao. Androany izay mandray fanapahan-kevitra Andriamanitra. Satria tsy te ho tara amin'ny fanapahan-kevitra izay. Ny fanapahan-kevitra tokony ho raisinay androany. Tsy endrasanay afaka herinandro na afaka 2 herinandro, afaka 2 volana. Fa androany dia ho raisinay ny fanapahan-kevitra Andriamanitra. Amin'izay rehetra tokony hiovanay, amin'izay rehetra tokony hialanay,
amin'izay rehetra tokony anaovanay démission rehetrarehetra na inona zany karazany Andriamanitra. Ndreto izay Jesosy no manatona anao eto amin'ity toerana ity. Ndreto izay vonona ny iova tanteraka, vonona ny anamboatra ny fiarahanay aminao. Tsy te andanindany fotoana zany izay eo amin'ny fiarahana aminao Jesosy. Tsy te andehandany fotoana izay ka anjary ho tara ny fotoana anao Andriamanitra. Fa te hijoro izay mba ho olona tena ho isan'ny ho ankasitrahanao amin'ny fiainanay manontolo. Makasitraka ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny famanginao. Misaotra satria androany ianao misy olona ho atsanganao eto amin'ity toerana ity. Le olona tena ho araka ny fonao, le tena hatanteraka ny sitraponao rehetra. Satria izany nataonao tamin'ny Davida hoe nahita olona araka ny foko aho, lay anao ny sitrapoko. Androany hitanao eto amin'ity toerana ity izay olona izay Jesosy, le tena anao ny sitraponao. Membonahitra ny anaranao Andriamanitra. Isaoranay mandrakizay ianao ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny famanginao. Isaoranay ny amin'ny fotoana, isaoranay ny amin'ny toerana, isaoranay satria mbola misy ny fotoana ahafahanao miasa mamanga ny fiainany ny olona tsirairay avy. Ho anao mifankasitrahana, ho anao mivoninahitra amin'izany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy dia mahazo toerana ianao. Taontsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary. Mahazo toerana vetivety afaka dia manao fanatintsika. Misy valopy atsy mba alaina vetivety azafady pasteur. Teny akaikinao amboaro ny fotoananao hoe tandremo ny fotoananao hoe. Amen. Voaraintsika ny teny nomeny tompo androany sarobidy ny fanairan'Andriamanitra antsika fa tao amin'ny fotoana ny raraka Saoly. Satria tsy naharitra izy dia nanaonao foana. Mampanaonao foana ny fotoana tsy haritra. Dia nefa rehefa nanaonao foana izy dia tonga dia ny fanjakany no nitsahatra niaraka tamin'izay. Miaraka amin'ny fanamasiny zasy ianao aza vela andehandeha fotsiny fiainanao, mandehana miaraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Amen. Tandremo ny fahavarimbarianana fa ny fotoana efa sady kely, tsy tokony ho laniana amin'ny zava-poana sy amin'ny zavatra tsy misy dikany. Raha ny aino sy nankatoa ianao izy dia ohatr'izay efa ohatran'ny ohatran'ny ono izy ny fiadananao. Indraindray nefa ilay fiadanana ohatran'ny rano mitsitapitapy kely ohatran'ny Andriamanitra ny tsy mahafoy fiadanana. Nefa ny olona ny tsy mahavita mamola tena ny ankatoa an'Andriamanitra. Ankatao avy Andriamanitra. Amen. Fankataovana an'Andriamanitra voalohany tsy andeha mahazanganao ralilo, famboarina aloha ny toetra. Rehefa voamboatra ny toetra, afaka miroso amin'ny asa avy eo. Araka ilay teny mpanompan'Andriamanitra, aleo ary tsy manao asa fa tsara toetra. Toy izay mitonantonana mandeha manao asa, nefa misy toetra tsy voalamina na voatefy na voamboatra. Alléluia. Araka ny vaovao tamin'ny Zoma dia manana grand rallye tsika. Icélébrentsika ny 20e anniversaire ny asa fanompoantsika 16, 17, 18 juin eny Port Majanga. Tiaka mafy an Jesosy aloha. Misy valopy ty azonao raisina amin'ny fotoana rehetra, azonao atolotra amin'ny fotoana rehetra, ary tsy voatery mandray koa ianao. Izay apetraky ny tompo ao am-ponao mba fahatsika sisa tokantrano afaka mitondra ny anjara brika ho amin'ny fitoriana filazantsara izay ataontsika. Amen. Tsisy fitatazana manokana ity fa raha raisinao dia amin'ny fotoana mampety anao no noloranao azy raha mety fotsiny avant rallye. Zay zany zao mba zay le hoe fotoana. Alléluia. Fa tsy maninona koa raha ny 26 juin ianao vao mety hoe tsy mampanina izay apetraky ny tompo anatinao tsy teny fotsiny hoe malalaka be izy mba ahafahantsika tena hoe mampiasa ny fotsika miaraka satria famonjem-panahy no an'Andriamanitra antsika. Saintsaina anie ny asarobidy ny fijoroan'ny fiainam-panahinao mandre ny teny dia misaintsaina hoe misy olona tena tsy mahafantatra ny bisibahany atao hoe fiainam-panahy. Miaina fotsiny amin'ny andavanandro izy fa tsy mahafantatra hoe ahoana ny tena iarahana amin'Andriamanitra ao amin'ny toetra miova. Dikan'izay tena misy ao antsika ny tory filazantsara ary tena antom-pisitsika ny ahafahana manao an'izany
asa izany. Io autorisation rally de miracle io efa aman'andro maro no ny edivana tamin'ny tena miady amin'ny tena ianao ino satsino an'le izy ihany fa tena mitsotra anareo fa tsy mora nazahoana an'le izy. Fomba ny annonce azy tamin'ny zoma ohatra ny hoe rally zay fotsiny fa ny fomba nampidirana azy ambara-pivoahany tsy ohatran'izay fomba ny tenenina azy zay fa tena Andriamanitra ny nanamora sy na tanteraka ny fahafahantsika manao an'io asa eo. Amen na ty 10e position fa voalohany indrindra fo, faharoa vavaka, fahatelo ka hatramin'ny fahafolo anaty séminaire azavaiko anao. Fa fahafolo ny resaka fahafahana tsy sakan'ity zany fa fampiasana fo le izy. Amen na dia tsy resaka hoe inona indray iny fa tena miaraka tsika hiatrika ny asan'i Jesosy. Miaraka tsika hiatrika ny asan'i Jesosy. Jereo ny ao am-ponao an'Andriamanitra dia miresaha amin'i Jesosy. Dia tsy le valopy miraisina fotsiny fa tsy zaraina. Raisina fotsiny le izy. Ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ary. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao fahafahana izay andro amaraina hifoy indray ara-potoana. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao ahafahany manomboka herinandro vaovao. Misaotra fa mitsena anay ampitiavana ianao, mampatsiaro anay mba tsy ho lavo tahaka ny Saoly fa hijoro tahaka anao Jesosy. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga nanatrika ny sekoly androany. Ahifehy fotoana fa tsy ho poretin'ny fotoana ka sanatria anota aminao. Ahitahirin'ny toe-po-pankatoavana fa zany no ankasitrahanao fa raha tena nankatoa izahay hoy ianao dia fa toy ny fiadananay. Misaotra fa mbola misy tombonandro menao indray ahafahanay miratrapehan' izany. Any matsiaro ny teninao izay hoe onerako ny taona izay nohaniny valala. Misaotra fa ty taona ity dia nampanantenanao fa hamangy anay mifanotronanao. Aoka ny tsiraray avy izay tonga manatrika eto ahafeny fotoana ka tsy handany fotoana kely izay misy eo am-piandrasana ny fiaviana sy ny fiverenanao. Andany izany amin'ny fahavarimbarianana amina zavatra tsy misy antony sy tsy misy dikany fa hametraka ny asaribidiny ny ara-panasy ny fiombonana aminao amin'ny fotoana rehetra. Aoka izay tokony ho vaovandroany dia hivandroany tompo. Mivavaka izay mba tsy ho tahaka ny Saoly, ny zavatra tsy mivahany dia tany amin'ny taranaka tamin'ny andron'ny Estera sy Mordekay vao tsy maintsy mivahana ary tsy nivaha ho azy le izy. Fa izay tsy mivahany Saoly dia tsy maintsy natrehan'ny taranany, ny taranaka Israely iray manontolo. Andro amaraina izay miverina aminao misaotra betsaka fa mbola voarainao, raisinao ary tsy avelanao ary tsy mba lavinao. Indray ny herinandro ny tsiraray avy ho azy rehetra hiatrika ny tontolo andro eo amin'ny fanomanana zavatra maro samihafa manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa tanteran'izao tsodrano izao. Mandehana fa tsy ho diso fotoana ianao. Mandehana fa hanampy ianao fanamasina mba ho tonga ara-potoana ny fahatsiarovanao tena anatanteraka an'izay tokony atao. Tsy ho taraiky izany intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy hisy antony avy ety ivelany anaporotra anao ka tonga anao ho tafasaraka amin'Andriamanitra na hanohatra azy na tsy hankatoa azy. Ninonina fotoana manery mahita fa ianao ny manery ny tenanao mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra dia entiny zavatra rehetra. Ho tsara ty andro androany ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fiadanana izay andamina an'izay rehetra ao atrehanao sy lalovanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tonony an'io fa herinandro feno voninahitr'Andriamanitra ty herinandro ty. Mandehana dia miverena miaraka amin'ny vahavolombelona. Mandehana dia miverena miaraka amin'ny fahombiazana. Mandehana dia miverena miaraka amin'ny fijoroana vahavolombelona fa ny seho teo amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mahita tsy oro mirakly zasy ianao eo. Satria ny fotsika tsy any amin'ilay mirakly fa ny amin'ilay fitandremana mba tsy hampalahelo an'Andriamanitra ny zavatra ataontsika sy ny zavatra saintsaintsika. Mandehana ho marina amintsika tsiraray avy ny teny tompo hoe arindro izao manao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavana